mampahela an'ilay situation anankiray zay tsy mahafinaritra anay Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy ampianaritra tena hankatoa, tsy aty ivelany fotsiny fa tena hoe fainy fankatoavana hatrao anaty Andriamanitra. Amin'ny anaranao Mpanjaka iray, avy masina mandrakizay. Amen. Ndao tsika tiaka mafy be ho an'i Jesosy. Alléluia. Alléluia. Ndao tsika mbola hitehaka mafy ho an'i Jesosy noho ny amin'ny zava-mahagaga izay nataony, reny fijoroana vavolombelona tena lehibe izay antsika mahala reny, tena mendrika hoderaina sy ankalazaina tokoa ny anarany masina. Sady izany ndao tsika tena hitehaka ho an'i Jesosy amin'ny fotsika manontolo fa tena Andriamanitra miasa izy ary tena tiantsika loatra izy deraina mandrakizay ny anarany. Amen. Alléluia. Mankalaza ny Paska isika efa tamin'ity herinandro ity moa zany, ary Jesosy dia niteny hoe mahatsara anareo kokoa izy ny fialako, fa raha tsy ala aho dia tsy ho avy aminareo mpananatra, fa raha andeha aho dia irako ho aminareo izy. Talohan'ny nisamborana an' Jesosy dia niteny an'izany mpianana izy. Fantany hoe malahelo ireo mpianatra hoe tsy ahita an' Jesosy. Dia toy izany koa tsika indraindray tsika tsy mahatsiaro ny fisian'ny fanamasina eo fiainantsika, fa ohatrany hoe mbola manana n'izay eritreritra zay hoe ndao tsika hoe isika ihany no mikontrôle ny zavatra rehetra, isika ihany mitady vahaolana amin'ny fiainantsika, amin'ny olana lalovantsika. Indraindray isika manakana mihitsy ny fiasan'ny fanamasina noho izay zavatra izay fihetsikitsika izay. Indraindray tsika manakana mihitsy ny fidiran'Andriamanitra tsy hatra amin'ny fiainantsika noho izay tsy faharetana, tsy manana faharetana ny amin'ny hoe iaino sy andeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika, fa mbola isika ihany ny te andeha alohan'Andriamanitra anao ny zavatra hitady vahaolana amin'ny saintsika. Andao tsika nome voninahitra an'Andriamanitra manomboka androany amin'ny fanekentsika ho tarihan'ny fanamasina, satria tena manome voninahitra ny tompontsika rehefa manaiky ny fitarihany fa tsy mandeha amin'ny saintsika maha-olombelona antsika. Amen. Efa nomeny antsika amin'ny fanamasina le fanahy famarinana, ilay mpananatra sy mpampahery, ilay mpampionina, izy no hitarika antsika hozy izy Jesosy. Amen. Ndao tsika hivavaka aloha, ndao tsika tena hoe angataka amin'ny fanamasina hoe fanamasina manomboka izao zay dia tena manaiky ny fitarihanao tokoa. Misaotra Jesosy nanome anay ny fanahy masina, misaotra Jesosy fa tsy mamelanay ho kambotsy izany ianao ny teninao, fa mahatsara anay kokoa aza nandehananao nakany amin'iray, satria izahay ankehitriny dia tsy irery fa eo fanahy masina izay mitarika anay, izay mampionina anay, izay mananatra anay, izay manitsy anay, izay mivavaka eo amin'ny toeranay rehefa tsy hainay na dia izay vavaka tokony ho tonononay azy. Fanamasinao, sokafo ny vavanao manasamy fanamasina ianao amin'ity maraina ity. Izy no hitarika antsika amin'izao fivoriana izao, izy no hitondra fanatrehan Jesosy eto amin'ity toerana ity. Alleluia. Misaotra Tompo, mena ianao sehatra fanamasinao manaiky izay ho tarihinao, manaiky izahay no hisorinao izay rehetra Tompo, manakatsakana izay ny fiasanao amin'ny fiainanay izany Tompo. Ilay toetra ohatrany hoe ampo anay, mahay ny zavatra rehetra izahay amin'ny herin'ny tenanay, esorinay izany, esorinay ny avinavina, esorinay ilay famaiky famehana Jesosy izay tsy mahay miandra anao, fa tena vonina izahay no tarihanao fanamasinao. Omena anao izao fotoana izao Tompo, omena anao ny fitariana amin'ny fiainanay manontolo Tompo, andeha araka ny sitraponao toy ny zanaka malala Tompo, araka ny tenina hoe izay tariny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra ho ianao. Avy fanahy masinao. Alleluia. Alleluia. Mangataka ilay tononkira mitenikasa azafady Tompoko. Ohatry ny efa nataontsika tamin'ny heriny angamba raha tsy diso. Alleluia. Fanahy masinao, fantatra efa fanampidiana ianao, fa mangataka izay tena ho fenonao amin'ity maraina ity indray, ho tarihinao. Alleluia.
Fanai masino midi. Alléluia. Saint-Esprit descend sur nous. Saint-Esprit descend sur nous. Descend sur nous. Consolateur, ami, à nouveau touche-nous. À nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous. Descend sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne. Viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit descend sur nous. Saint-Esprit descend sur nous. Saint-Esprit descend sur nous. Descend sur nous. Consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous. Descend sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne. Viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit descend sur nous. Personne n'a vu ni entendu. Personne n'a vu ni entendu. Personne n'a connu ce que Dieu réserve. Que vient la pluie, que vient la pluie sur ton église, et sur nos vies, Saint-Esprit descend sur nous. Descend sur nous. Que ta puissance vienne, que ta puissance vienne, que ta voix résonne. Viens et change nos cœurs, Seigneur. Accomplis ta parole. Saint-Esprit descend sur nous. Hallelujah. Hallelujah. Msoja fana masno. Msoja fatina tsapanai. Fayetinao. Msoja fana masno. Faratsinao de tsotonga am'izao toerana izao akory izay. Fa ny fitaomanao sy ny fitarianao anay tsirairay avy no mbola maheto anay ankehitriny. Halleluja. Misaotra ny fa etaeta ataonao anatinay. Misaotra Tompo fa ianao no mahatonga anay hanana révélation sy fahatsapana ny alehiben'ny fitiavan'i Jesosy anay. Ny amin'ny sorona izay nataony fa raha tsy nampahiratinao ny masom-pana anay atakatra sy ahitan'izany dia tsy atsapa ny inon'inona akory izay fanamasinao. Misaotra fanamasinao. Halleluja. Andao hitiaka ho an'i Jesosy, hitiaka ho amin'ny fanamasina antsika. Halleluja. Misaotra Jesosy. Halleluja. Halleluja. Andao tsika kalaza ny fandresen'i Jesosy. Amen. Halleluja. Ny fandresen'i Jesosy.
izay maty antsika teo amin'ny azo fijaliana izy azany fahafatesana izany natonga antsika ho afaka mifanandevozany fahotana fampahorian'ny devoly zany fahafatesan'i Jesosy zany izay mitondra ny helintsika rehetrarehetra natonga antsika tsy homelohina na dia nanao ratsy teo anatrehan'Andriamanitra aza fa vita fihavanana tamin'Andriamanitra ary dia tritra ilay efitra lamba satria efa maty antsika Jesosy nisolo toerana antsika nandresy izy ary nitsangana izy amen alleluia alleluia ataontsika kalaza hoe izy ilay mpandresy ary mbola andresy hatrany mandrakizay izy andresy amin'ny fiainantsika ihany koa izy amen alleluia mandresy izy amin'ny fiainany zanaka izay tena miaina araka ny sitrapony tokoa alleluia alleluia
tompo saribany eo anaty anao rehefa eo ianao Jesosy mety ny zavatra rehetra rehefa eo ianao Jesosy tsisy olana tsisy aretina mahajanona izany halleluja hainao atao ny zavatra rehetra tompo andao mbola velontsika ilay refrain hoe hainao atao ny zavatra rehetra halleluja mivoninahitra ny Jesosy tokontsika izy ilay nandresy ny fahafatesana halleluja nandresy ny ota halleluja 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 hainao atao ny zavatra Tiuresi manjakizai haikyu yanao pajesyacha hainao atau nizavajet payanao lai pajesyaminyadi Tiuresi manjakizai yanao pajesyacha hainao atau nizavajet payanao lai pajesyaminyadi Tiuresi manjakizai yanao pajesyacha yanao pajesyacha yanao Halleluja voninahitra wala sana kotr'Andriamanitra izay nandresy halleluja halleluja misaotra Jesosy misaotra Jesosy fa nandresy tokoa ianao ary izay dia porofon'izany Jesosy mbola mijoro ankehitriny halleluja misaotra Jesosy ndaontsika tena ho feno fankasitrahana ny tompo aoka tena isaintsaina ny alehiben'ny fitiavan'i Jesosy ianao sy ny herin'ny azo fijaliana aoka isaintsaina ny alehiben'ny fitiavana ray ianao izay nanolorany ilalay tokany ho antsika nafoin Jesosy ilay zanany natao ota ilay tsy nanana ota ilay tsy nalala ota nefa natao ota ho antsika mba hananantsika izao fahafahana mankeo anatrehany izao mba tonga antsika hanananjara amin'ny latabany mba tonga antsika hanananjara lova ho aminy pralova amin'ny Kristy halleluja misaotra Jesosy misaotra fa lehibe ny fitiavanao tsy takatra ny saina hery ilay azo fijaliana ao tompo halleluja misaotra raio masaka sitraka tompo lehibe ny fitiavanao anay tompo halleluja ako feno fankasitrahana an Jesosy mifonao asandrato ny tananao hoanao ny saotra eram-po hoanao riray masino satria nomena hoanay Jesosy Sizanaka wanao saotra eram-po wanao ny saotra eram-po wanao riray masino satria nomena hoanay Sizanaka
manaraka tany sorona izay nataonao anay Jesosy. Ndra ho adinina amin'izany izahay Jesosy. Raisinay Jesosy ao fahafahana maneho fitiavana anao zao. Raisinay zao fahafahana maneho Tompo fankasitrana anao zao Jesosy. Tsy misy tahaka izany Tompo. Ka hitiavana anao hiakofana eo anatrianao ilay zanak'Andriamanitra, ilay mpanjaka ny voninahitra, ilay mendrika indrindra Tompo. Ilay tsy misy tianay tahaka azy, ilay tsy misy navitany vitanao anay afa-tsy anao Jesosy. Raisy izany, raisy ny fiakofanay Tompo, fa mendrika izany anao Tompo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Vetsika izany ho anao ny satra elam-po. Ho anao ny satra elam-po, ho anao girai masino sati nomena ho anay Jeso sizanaka. Ho anao ny satra elam-po, ho anao girai masino sati nomena ho anay Jeso sizanaka. Não há fitiavanao anay Jesosy eo dia laviko Jesosy ny tsy iaina latsaka izany hoe zato isany laviko Jesosy ny tsy iaina hoe fiainako zato isan-jato tsy ho anao Jesosy fa mihoatra noho izany ara Tompo no tokony homenay ho anao noho ny alehibe ny fitiavanao anay Jesosy. Haleluya. Ao izay rehetra manam-pofonay anay tsaoka azy idera azy omeo azy ny momba anao rehetra fa mendrika izany indrindra Jesosy fa vovony anao ilay zanak'Andriamanitra ary ny ranao no nanavotanao olona maro avy amin'ny foko-pirenena samihafa sy ny samihafa firenena samihafa fiteny ndreto izahay Jesosy anatitra satrim-poninahitra eo tongotrao anatitra ny amboara rehetra eo tongotrao. Masina si rewanze
Tsika hitehaka mafy ho an Jesosy. Alleluia. Alleluia. Ataovy mafy ny tehaka ho an Jesosy. Alleluia. Izy no anton'izao rehetrarehetra zao. Iza ny anton'izao rehetrarehetra zao. Iza dao tsika iorakoraka mafy ho an Jesosy. Alleluia. Alleluia. Tonga fotoana fijonova volombelona tsika. Asaitsika taty mihatsy. Ya. Eny tompoko. Dia nefa voninahitra ho an'Andriamanitra fa vavahana teo dia hita mihitsy hoe tonga dia nisy zavatra niala dia tsy hengontsony le narary tao. Tehaka mafy ho an Jesosy. Eo no eo Andriamanitra dia manao opération. Alleluia. Inona nahazo anao? Aretim-po nahazo anaka.
rehefa taitra misy zavatra manaitra anaka iny dia ohatrany tena henoko hoe tena midibidiboka be foana ao anatin'ny foko mitepitepo be foana dia iny mivadika marary be zany fa rehefa nanomboka hoe mivavaka zany a dia henoko hoe mangatsitsika daholo mivatako ray manontolo ny fahatsapako amin'izao dia fa hoe henoko niova be tena hoe sitrana zany eo anatin'ny foko asuteka mafy be ho an'i Jesosy. Alleluia. voninahitra ho an'i Jesosy rehefa za zany efa ataoko hoe 5 taona angamba zay nisy areti-tratra za dia isaky miaina za dia misotona rivotra mafy be foana na mandeha raha hoe milomaiko azy dia mora sepitra kely fa rehefa mivavaka za teo dia napetrakako teo amin'ny tratrako ny tanako dia tonga dia tsapako hoe miaina be amin'izay rehefa veo hoe misotona rivotra tonga dia mamy. Alleluia. voninahitra an'i Jesosy raina Jesosy napetraka teo amin'ny za manokana dia tamin'ny volana janvier dia nenjera tena hoe nenjera dia voakapoky ny tatatra ny tongotra koa dia teony eo afaka tsasakadiny tena ny vonto tsy afaka nandeha tsony fa nety miposinody tany an-trano fa nietaita tatopoky dia zao andeha koa ividy crédit apitra mega ientorteny na torteny tamin'ny tsy androany ary satria andro alahady le izy fa nitorteny tamin'io herinandro io sekoly fanasitranana fa tsy maintsy ho sitrana ny tongotra mangonaona sady mivonto no misokatra fery fa vao vita ny torteny ho voninahitra Andriamanitra tsambikina teo migorodina ny tsangana ary alleluia voninahitra Andriamanitra. Za tompoko nanana aretina tato amin'ny ilakiboko havanana dia nanao scanne tamin'ny ray volana dia ozy le olona hoe ianao sady misy appendicite misy kyste d'ovaire dia raha vao kasihanao ohatran'izao le izy dia marary foana raha vao mandeha lavitra koa dia marary foana dia androany fagagana lehibe ary isaorana ny tompo fa gaga fa toa tsy henoko tsony le izy isaorana alleluia Bella Jesosy narary ny masoko mangidy be dia mangiry firy rehefa kosehana fa fitsapako fa vao mivavahana le izy dia afaka afriny io marary hatramin'ny fahakeloko hatramin'ny fahakely fa teony eo afaka misavo asuteka mafy be ho an'i Jesosy. raina Jesosy za zany efa misy efapolo taona zay ohatra nanjavona ny masoko sady magnididy be dia rehefa teo moa rehefa tonga fivavahana dia za moa nakaty rehefa nahenao le anao tamin'ny radio satria zany nisy aretina amin'le masoko io tena narary dia rehefa mivavahana moa za zay dia sira dia efa nanjary nahita ny masoko dia afaka tanteraka le aretina. Alleluia. asuteka mafy ho an'i Jesosy. izy zany tena tsy nahita mihitsy kay dia zay fa tamin'ny taona 2014 zany tamin'ny mitondra vokan'ilay zanako fahatelo dia taona 2015 mitondra vokan'ilay zanako fahaefatra nanao kely aizana kely fa nisy zavatra mitranga nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainako narary tamin'io fotoana io fa za tsy nahafantatra mihitsy ny hoe izay aretina nahazo anazy tsy fantatro fa toxoplasmose le izy dia io aretina io tsy mampiteraka dia nisy fahasarotana be za tamin'ilay zanako fahatelo nanindrona be nkiboko dia ohatran'ny zavatra mipoaka dia nisy rano be nandeha dia aveo nandeha raha foana ahako dia nandeha tany amin'ny dokotera dia nasian'ny dokotera nakaina nandritra ny ray volana azy tapany nakaina teo ambony fandriana dia le izy tsy nety nijanona mihitsy satria efa nisy tazomina tamin'ny tsindrona le izy fa tsy nety nijanona le raha dia fandray fa efa-bolana amin'izay nkiboko tamin'izay dia ozy izy le dokotera hoe tsy mety tsony izy ity fa tsy maintsy diovina atao curtage zany dia tonga le ozy tamin'ilay dokotera hoe tena tsy vitako zany dokotera hoa fa za efa faible be fa reraka be fa ngaho tsisy hevitra hafa dia
tsisy ozy tsisy ninina azo atao ozy fa hitaiza zaza sampona zany ianao ozy fa raha zay ny tianao. Dia tamin'ny fotoana eo namonjy fivoriam-bavaka tao amin'ny Roxy tamin'izany. Dia nisy vavaka ho amin'ny marary dia nametrahako tanana ny kipoko tamin'izay. Dia après ny vavaka ny marary io nandeha nanao écho dia nanao analyse dia salama tsara ilay zaza dia teraka soma tsara. Dia tamin'ny taona 2015 teraka ilay zandry indray za vokatry ilay aretina ilay toxoplasmose nazo ana dia reraka be tsy navita nanena an'ilay zaza tsony. Dia tena tsapako hoe tsy herin'ny tenako ny namoaka an'ilay zaza fa ohatrany tonga dia miporitsaka fotsiny izany ilay zaza. Dia tamin'ny herintaona tao anatin'ireny confinement ireny za tena tsy tia mandeha dokotera ny tena marina fa za tiako hoe eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra foana. Dia tamin'ny herintaona nenarariny tsy zakako tsony ilay lohako satria tena manaintaina be mihitsy tsy mahita tory amin'ny alina. Dia nisy fianakaviana zany nahita na hoe ianao ozy me mahisa dia asatra be fa ndany ianao ozy makany any dokotera tao anatin'ireny confinement ireny fa za ozy ny antoka ny fitsaboana rehetrarehetra lany aminao. Dia na tsy nazoto ary io tamitinanay io tsy tiana fa gaga be any izy ny teny anan'izay zavatra izay dia niekeko fotsiny ilay izy na dia tsy sitrapoko ary. Dia arakaraka nanaovako an'ilay traitement vao maihana lemy teo ambo fandriana tsy afaka nitsangana tsony aho sady tsy afaka miteny no reraka be. Dia avy eo dia tsy navita mivavaka tsony miresaka raha tsy vitako masoko tsy mahazaka hazavana na itelefona io raha tsy zakako. Dia na ny ankizy mitabataba ohatrany raha tena tsy zakako fa ohatrany mavesatra be io lohako io. Dia le izy zany le toxoplasmose efa tafakatra taty amin'ny loha dia efa nisy fery tao anaty lohako tao tamin'izany dia nisy atody tariana ngeza be tatotatra dia tsy afaka mihetsika. Dia teny anankiray ny tenenyko tamin'i Jesosy hoe Jesosy ny teny ana teny anankiray aminay ao mba avy mpanomponao. Dia nandefa MP tamin'ny pasteur Rodolphe tamin'izay hoe za tompoko mba mila fanampiana ao mila vavaka. Dia tamin'izay pasteur namaly anatao anaty MP hoe manonona fanasitranana anao zao aho izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Dia nataoko amen ilay izy tonga dia niala ilay manaintaina be sy ilay mavesatra be dia tonga dia afaka nitsangana. Dia farany tamin'ny taona 2015 io tao amin'ny Roxy tamin'izay nisy teny nampitondrain'i Jesosy an'ny pasteur Rodolphe hoe aseho manao sacrifice mpitomaniana ho aho izy ny olona. Dia nanontany an'i Jesosy tamin'izay hoe Jesosy inona ho any ataoko sacrifice ho anao. Dia nisy sampy tato anatiko tamin'ny fotoana io fa za tsy nahafantatra. Dia rehefa nanontany an'i Jesosy momba ilay sacrifice dia naseho an'i Jesosy ana ilay izy fitiavana vady mihoatra noho ny fitiavana an'i Jesosy. Dia nibrizen'i Jesosy tamin'io fotoana io tena mafy be tampo ilay izy fa tena hoe nisy izay nitenen'i Jesosy za efa tonga mivavaka foana rehefa fivoriana fa nisy directive narahako any nitenen'i Jesosy ana hoe mifalia ianao dia mifaly eo anatin'ilay izy ilay brisement zany. Dia farany amin'izay faran'andro azoma ilay sacrifice tamin'izay dia niteny tamin'i Jesosy hoe avotsotro ilay izy Jesosy. Dia tonga tao an-trano avy mivavaka tamin'izay dia niteneniko ilay vadiko dia avotsorako ilay izy dia rehefa avy eo nandao ana vadiko tamin'ny fotoana io. Dia tena hoe zare zany sisa. Dia nanomboka mivavaka amin'izay vavaka mifantoka bebe kokoa tamin'i Jesosy amin'izay nanomboka teo nanomboka tena hoe mifantoka. Dia tonga vavaka foana rehefa misy fivoriam-bavaka ohatr'izany. Dia nihaino anazy Jesosy hitan'i Jesosy hoe votsitra ilay izy. Dia ho an'i Jesosy ho voninahitra fa niverina ilay vadiko dia niverina amin'ny laony ny tokantranonay ary tonga mivavaka foana izay ho azy irery ho voninahitra.
Latsika tiaka mafy ao an Jesosy. Alléluia. 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 Tena misaotra an Jesosy tsika ny amin'ny fanotronany ny amin'ny zavatra ataony manokana ho antsika ho antiraka ty. Any any itsoroko vavolombelona eto zavatra teo amin'ny asako. Nay moa zany any ampiasana rehefa mianatra ianao dia ilaina ilay izy tsy maintsy ilaina. Dia te hiverina kely tamin'ilay 2020 raha tsisy brisement marina ny zavatra tsy maharitra zany. Dia tena nandalo tamin'izany tena nitalao tamin'i Jesosy hoe Jesosy hoe filana ny nanery anahy. Dia namboarina ilay izy dia nefa rehefa tsy filana fa novaina izay tokony novaina dia niterena tamina promotion anankiray. Andriamanitra ny asa tsisy afa-tsy izany tsy maintsy nanao an'ilay izy. Dia mahatsiaro ny Josefa hoe nakinina tamiko daholo ny zavatra be da be satria izay vitsy kely tao ampiasana nefa ny asanay tena mavesatra, tena mavesatra, tena mavesatra. Dia taty aoriana tonga saina hoe mila mianatra satria napetraka tamina toerana mila fahalalana ilay izy. Dia nahita fitia zany tamin'ny fianarana afaka sady nianatra ny asa. Rehefa nianatra dia nitady zavatra ngeza be, zavatra master zany na tokony fa zavatra doktora no meko an'ilay olona. Toy ilay olona hoe ianao koa tsy miditra tsy tokony hidira. Dia sahirana be tamin'izay fa voninahitra ho an'Andriamanitra fa afaka tamin'ilay zavatra ihany nahazo mention tsara. Dia faharoa manarak'izay tao ambadika. Tsara amin'ny teny gasy. Je ne sais pas bien tsara. Dia tao aorianan'izay efa nisy promotion zany nampanantenaina na. Dia ilay izy tsy nety mipoitra mihitsy fa ny tompona andraikitra efa nanamboatra ny zavatra rehetrarehetra. Fa tamin'ny fotoana rehefa nisaotra ny Jesosy zay vao confirmer ilay izy hoe anao io zavatra. Jesosy. Alléluia. Iza ny ao ambadika izany rehetrarehetra izany manasanao hitsangana tiafo mafy Jesosy sady andraisantsika ny mpanaton'Andriamanitra tompoko. Alléluia. Naotsika iorakoraka mafy be eo amin'ny mpanjaka ny mpanjaka sy tompony ty. Izy le tokana mendrika omena ny fiderana ambony indrindra satria mpanjaka mendrika indrindra voafainy amin'ny lanitra ny tananao. Ataovy ao anatin'ny fonao fa izy ny mendrika ny fiderana ambony indrindra. Hoaziny voninahitra, hoaziny voninahitra, hoaziny voninahitra mandrakiza. Vertsika ihany hoaziny voninahitra. Alleluia. Hoaziny voninahitra, hoaziny voninahitra, hoaziny voninahitra mandrakiza. Hoaziny voninahitra. Asandrato avy ao anatin'ny fonao teo meu voninahitra Andriamanitra. Alleluia. Voninahitra, hoaziny voninahitra mandrakiza. Avofany amin'ny lanitra ny tanao dia tenenao Andriamanitra. Raha misy ny tokany miamboninahitra eto anivonay, lay mendrika eo amin'ny fiderana satria maty ho anay. Lay nanaiky ny kapohana ho fanasitranana anay. Lay nanaiky ny afy nesona natao tsinitsinina. Nono natao anay nefa mendrika. Izay raha tanenan-dratsy misy fotoana tena saza ho anay satria tena tsy mety ny ataonay. Fianao ny tenenan-dratsy tsy vokatry ny nataonao fa vokatry ny nataonay. Jesosy mamy loatra ny miaraka aminao, mamy loatra ny mahafantatra ny lehibe ny fitiavanao, mamy loatra ny fampiorenao anatin'ny fonay, alalanay fa misy tianay ary nanao ny ainy tsinitsinina mba hahafanay mandova fiainana mandrakizay. Zay izay mpanota tsy mendrika indrindra tonga mandova fiainana mandrakizay sy mahazo antoka ny lanitra. Noho ianao Jesosy,
raisy ny voninahitra mandrakizay, raisy ny fisandratany eo amin'ny toerana mendriky ny mahampanjaka anao, tsy misy afa-tsy anao eo amin'izay toerana izay. Hosana amin'ny avo indrindra. Ekohaka izay tompo ao anatin'ny fonay, momba anay manontolo izay rehetra mahakasika anay, hoentinay eo an-tongotrao, anambaranay hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Taontsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Mahazo ho toerana toko. Rabantsika indray amin'ity marain'ity eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izay inoko fa fotoana manokana nitronan'ny tompo atsika. Androany dia iresaka manokana ny amin'ny programa mpanotronan'Andriamanitra ao anaty fandraisana, ampijoroana antsika ho ilay karazan'olona voahomana ho ampakarina amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy. Ilay fantatsika fa tsy tia tany ity ny fanaperana, fa misy lanitra miandry anao. Amen. Ary izay zavatra rehetra eto tany dia alahatr'Andriamanitra daholo ho amin'ny lalana anefenanao, ahatonga anao karazan'olona anankiray tena mety amin'Andriamanitra. Tsika tsy nanao ny mety, fa Andriamanitra nanova antsika ho karazan'olona mety aminy. Zay natonga ny tompo nandefa ny fanahana ao anatsika, anitsy ampijoro, ampandehantsika eo amin'ny programany sy ny sitrapony mba tonga antsika tsy ho tompo-trano miono ao amin'ny fanjakany mandrakizay. Tsy mampaninona fa na Tomasy azy ianao tonga eto androany maraina, vonona ny anangana anao amin'ity andro Pasika ity indray Jesosy, amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ao ambokiny Jaona toko 20 no raisika ny fampahirezana androany. Jaona toko 20 manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:30. Ary rehefa arivan'ilay andro voalohany tamin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavaran'izay niangonan'ny mpianatra noho ny fahatahoran'ny Jiosy, dia tonga Jesosy dia nitsangana teo afovoany dia nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Zany hoe tamin'ny Pasika tonga ara-potoana ny fiadanana, satria tao anaty tawatra ny Jiosy ny mpianatra. Zany hoe Andriamanitra zany ao anatin'ilay fe-potoana isehon'ilay tebiteby midina izy manonona fiadanana. 9:20. Ary rehefa nilazana izy dia nasehona azy ny tanany sy ny lanovoany, dia faly ny mpianatra raha nahita ny tompo. Ary indray Jesosy tamin'ny fiadanana ho anareo, tahaka ny raha ihany no anyrahako anareo kosa. Ary rehefa nilazana izy dia nisy fofinaina ka hoy izy tamin'ny raisiny fanamasina, na elokiza no avelinareo dia voavely zany, na aniza kosa ny tsy avelinareo dia tsy voavely zany. Fa Tomasy anankiray amin'ny 12 atao hoe Didimo dia tsy mba teo aminy raha tonga Jesosy. Dia hoy ny mpianatra sasany taminy Jaona zany io, efa nahita ny tompo zahay, tena nahita zahay. Izy rehetra zany nitenen'izany tamin'ny Tomasy, fa kosa izy taminy raha tsy hitako amin'ny tanany ny olatry ny nanomboana azy, ka ataoko eo amin'ny olatry ny nanomboana azy ny ratsan-tanako, ary ataoko eo amin'ny lanovoany koa ny tanako, dia tsy mba ino ary no ny afaka avalona. Dia tafangona teo indray ny mpianatra, dia teo koa Tomasy tamin'izay. Dia tonga Jesosy rehefa voarindrina ny varavarany, ka nitsangana teo afovoany ka ranao hoe fiadanana ho anareo. Ary izy tamin'ny Tomasy, atefe eto aingana ny ratsan-tananao ka jereo ny tanako, ary atefo ihany koa eto ny tananao ka ataovy eo amin'ny lanovoako, ary aza ho isan'izay tsy mino fa mino. Dia namaly Tomasy ka nanao taminy hoe tompoko sy Andriamanitra ho Jesosy taminy, satria nahita ianao dia nino. Fa sambatra kosa ry zareo ao am'trampokin'olona anarakely eo izay tsy nahita nefa nino. Amen. Ary nisy famantarana maro hafa koa nataon'i Jesosy teo imason'ny mpianatra, izay tsy voasoratra amin'ity boky ity, fa voasoratra zao mba hinonareo fa Jesosy ny Kristy zanak'Andriamanitra, ary mba nanonareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Alleluia. Masina ny tenin'ny tompo. Amen. Malitsika ndresaka hoe ny nahafatesan'i Jesosy dia mihoatra lavitra no zay ampahampanehoana ny sehony amin'ny endriky ny fanasitranantsika fotsiny sy ny fanafahanantsika. Satria Andriamanitra tsy te hionona fotsiny amin'ny réparation, ohatrany hoe marary ianao dia sitraniny. Fa Andriamanitra maiky ny roso any amin'ny création na famoronana, satria ianao mihitsy novana
alohan'ny iverenany hitafiny tsy fahalovana. Zay ny lesitsika omaly. Zany hoe raha dika alohan'ny fotoana iverenan'i Jesosy dia mandrositsika makany amin'ny lalan'ny fahataterahana mialohan'ny fotoana novanantsika. Ny fanovananao zany tsy amin'ny ampahany, tsy hoe tonga fotsiny Jesosy hikasikasika an'izay marary rehetra mba tonga anao ho sitrana sy aina ny fiainam-panasitranana avy aminy, fa tonga izy hanovanao tanteraka hitafy an'ilay tsy fahalovana tahaka ilay endriky ny nofo ny taorian'ny fitsanganany. Zany hoe raha tsy naleviny tamin'ny hafatesany ny faharatsitsika rehetra dia tsy afaky ny anantena fahatsarana avy amin'ny fitsanganantsika. Lôjika raha nitsangana izy satria Andriamanitra tsy natao ho faty zany fa miaina amin'ny fahavelomana, fa fahagagana amin'Andriamanitra raha maty izy satria Andriamanitra tsy mety maty. Ary eo ny fantohan'ny lesitsika androany. Taiza ho aiza ny angle na tonga ny tompo nety maty, fa inona le antony? Dia nanahoana indray izy taorian'ilay nahafatesany no nitsangana? Ahoana ny fizotry izay programme zay mandra-pahatonga azy nitsangana tamin'ny andro fahatelo? Misy tenden'izay fampianaran'izay ve androany? Mba tsangana ny taranao to dia ty hafa mafy eo an'Andriamanitra. Alleluia. Satranao zay fa namasina ny amin'ny teninao, fenao Andriamanitra mahatoko foana, sotra amin'ny zavatra teneninao fa namasina, fa nadoma kely ary zay indraindray tsy manam-pahatakarana, ny fanahinao mibitsika foana maneho anay fahamarinana mba tonga anainana fiadanana ny amin'ny fahatsaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Levitikosy 7:10, 7:10 ka hatramin'ny 5:10. Ozy izy Jehovah Andriamanitra no niteny an'ity tamin'ny Moizy: na iza amin'ny zanak'Israely na mivahiny eo aminy na miaza ka mahazo biby na vorona zay fihinana, dia ahidiny amin'ny tany ny rano ka hototofany, fa ny amin'ny ainy nofo rehetra dia ny rano no ainy. Koa izany no ilazako tamin'ny zanak'Israely hoe aza mihinana ny rano nofo, fa ny rano no ainy nofo rehetra, ka izay rehetra mihinana azy dia aringana. Bedy tsy mahazo misotro rà velona, tsy mahazo mihinan-drà ny zanak'Israely, fa ao amin'ny rà ozy izy Andriamanitra no mitoetra ninona ny fiainana. Andriamanitra ny teny fa ny antony tsy hinanana rà ozy izy dia satria ao amin'ny rà no mitoetra ny aina. Ka ny zavatra tiako, rehefa manaiky ny tenin'Andriamanitra tsika dia mahafantatra ny zavatra tian'Andriamanitra ho lazaina aloha mialohan'ny fotoana nekentsika ny zavatra tenenin'Andriamanitra amintsika. Andriamanitra misy fotoana miteny zavatra précis be mihitsy izy hoe zao no antony mahatonga an'izao tsy azo atao. Misy fotoana izy manazava, fa misy fotoana izy tsy manazava. Misy fotoana izy tsy voatery anazava, fa teneniny fotsiny hoe zao tsy mety io, mba hijereva ny fatra ny fankatoavanao zavatra lazaina. Ny zavatra mahafinaritra dia zao, misy fotoana Andriamanitra rehefa miteny dia isika mila miara-mientana ahita izay zavatra lazain'Andriamanitra amintsika. Raha ny tokony ho izy ny sofina no ampiasaina rehefa miaino, fa ny olona manam-pahatakarana ny fahalehibiazan'Andriamanitra sy ny fahatsara'Andriamanitra dia mametraka ny masony hisokatra mialohan'ny fotoana andrenesany sofiny. Ary nisy ireo karazan'olon'ireo atao anaty Baiboly. Amosa ohatra dia niteny ny mpaminany Amosa 7:7, tsy manao na inona tokoa Jehovah Tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Misy teny pahitsiana tsy mila hazavaina fa tonga dia mivelatra eo masonao ilay fahamarinana. Fa misy karazana teny tsy maintsy ilana fanampiany fanamasina satria mila fanambarana mazava mba hatonga ny ao anatin'ny fananao sy ny fonao ary ny sainao hisokatra alala zava-miafina izay tian'Andriamanitra ho lazaina. Dia zay ilay ataon'ny mpaminany hoe ataon'ny Baiboly hoe hevitr'Andriamanitra eny ambava amin'ny mpaminany mpanompony. Zao nefa ny mahafinaritra, rehefa milatsaka ny hevitr'Andriamanitra dia tsy azo sakanana ny hetsik'Andriamanitra. Satria ohatra izy Amosa rehefa mivoaka ny hevitr'Andriamanitra eny ambava amin'ny mpaminany dia manao zavatr'Andriamanitra. Fa raha mbola tsy mivoaka ny hevitr'Andriamanitra eny ambava amin'ny mpaminany
dia tsy manao ninnin'Andriamanitra. Zay ny mahatsara ny kalitaon'ny révélation na fanambarana voarainao, fa izay no hamaritra ny manifestation izay on'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Midika ny fandresen-dahatra ao anatinao dia misy ifandraisany amin'ny zavatra lazain'Andriamanitra aminao. Fa zao ilay izy manazava Andriamanitra matoa maneho hevitra izy ao anatina fanambarana satria vonona ianao an'ilay izy Andriamanitra. Aleloia. Tsy manao na inona tokoa Jehovah Tompo raha tsy efa milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Zany hoe miandro tompy izy mpaminany misokatra anambarany heviny mba hamaritra ny manifestation na ny hetsika izay ataon'Andriamanitra. Ary zany hita mpaminany anankiray mahafinaritra be ny zavatra nyteneniny. Ndao tsika hijery kely any rahalahy Habakoka. Mahagaga fa be dia be amin'ny gasiny tsy tia manao ny anaranjanany hoe Habakoka. Nefa anarana tsara zany anarana zany. Aleluia. Habakoka. Ngamba le koka tsy tian'olona. Aleluia. Ndazolo firetra amin'le Habakoka ty. Habakoka toko faharoa ny andino ny voalohany. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy Habakoka hitsangana eo ambony fitazanako aho ozy izy ary hijoro eo ambony manda iandre hitako izay holazainy amiko sy izay havaliko azy amin'ny fitarainako. Andriamanitra vao hoe hiaino an'Andriamanitra fotsiny Habakoka dia tsy ny sofiny no atongilany fa ny maso no sokafany. Rapida kokoa ny vision-any mihoatra noho ny ekotiny. Halleluia. Satria ozy izy Habakoka rehefa hiteny amiko Andriamanitra dia zao tsy zavatra natao hafinaritra ny sofiko ny zavatra lazainy fa natao hitany masoko. Zao no mampamaika be ny vision nokafan'Andriamanitra ny vision-ny olona ahita ny zavatra tenenin'Andriamanitra. Meko anareo ny secret androany maraina. Miolanja mihoatra sy ambony noho ny zavatra rehetra ny fisian'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Rehefa ianao karazan'olona tena manome lanja ao anatinao ny fisian'Andriamanitra amin'ny fiainanao dia Andriamanitra mazoto miseho sy maneho ny asany eo amin'ny fiainanao. Aza vela izy antony ahatonga anao anana toe-po mety hoe raraka ka mihevitra fa tsy miasa Andriamanitra no nanadino anao izy. Habakoka mahatakatra izy fa izay lazain'Andriamanitra dia tsy maintsy ataony. Habakoka mahalala fa Andriamanitra dia mpanefy izay lazainy rehetra. Nomerifiko 3:7 Andriamanitra tsy olombelona ka handainga na zanak'olombelona ka hanenina. Rehefa niteny zavatra izy dia efainy izay nolazainy. Ary ozy izy Andriamanitra tsy mba olona ka handaingana zanak'olombelona ka hanenina. Moa efa nilaza va izy ka tsy efainy na efa niteny va izy ka tsy hotoviny. Midika tsika mila mamantatra sy mahatakatra ny fahamarinana amin'izay zavatra lazain'Andriamanitra ary mahatoky tsika efa tsy miteniteny foana Andriamanitra fa matoa milatsaka ny révélation vonona miaraka amin'izay koa manifestation. Amen. Zay mahatonga tsika sady mitoery tsika ao amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra ny tsy mandany heriny. Tsy mandany heriny. Amin'ny Levitikosy Mosesy nahazo teny tamin'Andriamanitra. Ina le teny azo Mosesy tamin'Andriamanitra amin'ny Levitikosy vao vakitsika teo, aza mihinan-draha fa ao amin'ny rano mitoetra ny aina. Tandre mihinam-borona tsy latsa-draha fa ka hidina ny rano mialohan'ny hinanana azy. Aza vela isy olona eo amin'ny Israely hinana raha-biby satria ozy izy ao amin'ny rano mitoetra amin'ny fiainana midika hoe raha misotro sy mihinana raha ianao dia misotro ny ain'le biby ianao. Ahoana mahatonga an'Andriamanitra miteny an'izany? Misy olona ny Afrika misotro raha-biby fa tena mitsotra aminareo ohatra ny misy karakteran'omby zany ao anatiny. Misotro raha-nombo ry zareo reo. Misy foko misotro raha-nombo olona nefa. Dia zao mirehetrehitra ohatran'ny omby zany. Misy mpamonomby zay dia hoe gasy koa izy io misotro raha-nomby fa mitreny izy talohan'ny nahafatesana ohatran'ny omby. Zany hoe tena marina zany le fiainan'le biby ao anaty rany lasa mikorina ny anatin'ny olona mihinana an'le raha tokoa
dia lasa ohatrany hoe bibibiby fiatsika ilay olona moramora tezitra tete anoto ohatra izy zany zao rehefa miatika rehefa mazoto ny olona tena hoe mazoto zay na mahatonga baiboly miteny ohatra izy ny ten'Andriamanitra tsika le hoe biftek seignant no atao commande foana mbola misy raha le izy dia anao mihinana le izy mampatanjaka olo mampodipody aina dia rehefa ohatra ianao ka tezitra dia mitady ohatry manotro zo zay ianao nefa ianao tsisy tandroko akory fa zao vokatry ny ran'omby io zany hoe ny fiainan'le omby lasa kopia any aminao satria misotro ny rano ianao ny aina mamaritra ny fihetsika karaktera fihetsem-po diso kosa zany lazay paster Rodolphe zany non rehefa le mafanafana iny ianao mihetsika ny lohan'omby zany mahatonga nanefa ndreo teny aza mihinana rahambiby nareo izy mihitsy manao an'izany zany mahatonga baiboly milaza ao Matthieu 7:20-20 Matthieu 7:20-20 Alleluia. Misy olona eto hoe hotahina Andriamanitra manokana ianao fa izay toerany fato izy dia any koa ningoran'ny voromahery maninona ny zavatra maninona ny baiboly miteny an'izany misy karaza-biby anankiray mampime kely izy ity voromahery ny anarany voromahery indray tena rahambiby mihitsy ny tiany hohanina ny voromahery misy karazana voromahery anankiray zay io voromahery io tsy mihinana fatim-biby zany fa hena fray no hohanina le biby mbola velona fa eo izy mandrirotra ny misotro ny rano sotrony mihitsy ny rany dia hohaniny nofotry le biby iny mbola velona mbola mihetsika ohatr'izao le biby fa izy efa mety rimbona ny any amin'ny anany any hohaniny tsy te lala zany izy fa hohaniny manta ao anatin'ny fahavelomany le biby zao ny zavatra misy rehefa elany ela amin'io biby io voromahery io dia zao reraka izy rehefa ela zany izy ela dia reraka izy dia rehefa reraka io izy dia zao mihitsam-bolo ohatrany hoe miantitra izy dia ohatrany mihosa zany dia mihintsana ny volony voromahery io dia ina ny zavatra ataony lasa izy miafina any anaty karobato anaty grotte dia miafina anaty grotte any izy mandritra ny 3 volana na 2 volana tsy hitanao mihitsy dia anao mieritreritra hoe maty le voromahery fa zao ny fahamarinana sientifika ao ambadika le izy satria misotro raha izy mihinana viande fraîche ena tena hoe mbola velona tena mbola vaovao be mbola velona kory le biby no haniny dia zao mandritra n'le 2 volana amin'izay izy mamoaka ny ain'le biby no haniny mampitsimoka ny volony ho vaovao dia araky ny tantara intelo manao an'izay io voromahery io vao mety hoe tena osa sy maty intelo manao an'izay na inefatra vao osa sy maty zany hoe le fiainan'le biby be dehibe ny sotrony le voromahery dia ao anatiny mistoka ao anatiny dia amin'ny fotoana mahafaible azy mivoaka amin'izay ny fiainan'le biby no haniny lasa mamelona azy manosika ny volony zay efa manomboka mihintsana sy ratsy lasa mitafy endrika vaovao izy avy eo indray izy verina daholo ny herin'ny ray manontolo lasa indray izy manao lasasy azo dareo mipetraka le izy zavatra nahavariana nefa ny dia zao avy any Jesosy tonga dia niteny zavatra nanafotoana ny jiosy vo eo Mosesy ny nananatra joro raha ohatra ka olona tsy manam-pahatakarana joro Jesosy nanondrana hitanareo ohatra misy zavatra mifanohatra ny zavatra lazain'ny Mosesy sy ny zavatra niteneniny Jesosy tsaritsika fa zavatra important Andriamanitra tsy manondrana zany Jesosy tsy manondrana zany fa zao raha dika amin'ny fomba fiainofo le izy dia hoe fa ahoana koa zany dia ohatry ny normal ihany tsy hoe manome rariny ny mpianatra tsika sasany izay miverin-dalana sy ny ala tamin'ny fampianaran'ny tompo satria ny sasany zatra mihaino ny fampianaran'ny Mosesy
dia voaniaino ny zavatra tenenin' jesosy dia ohatra mifanohitra amin'ny zavatra lazay mosesy dia ohatra mametraka ao anatin'le fomba fisainana sy le fomba lojika be maha olombelona hoe fa maninona mifanohitra amin'ny zavatra nomena ny razantsika avy amin'ny Jehovah ny zavatra tenenin' jesosy amin'ny fampianarana izay lazainy. Nao ny omentsika kely ny teny Andriamanitra ny teny hoe tsy fihinana ny rambiby. Nefa Jesosy ny teny amin'ny Jona 4:9 ny 7:50 ka hatramin'ny 4:50. Hoy Jesosy tamin'ny lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rany nareo dia tsy manana fiainana eo aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ary za nangana azy amin'ny andro farany. Kakabe ry zareo. Fa inona ny tiany ho tenenina? Atsatsika ve zany izy? Azareo fipetraka le izy. Dia ahoana ny fomba isotroana ny rano kanefa Andriamanitra ny tenany Levitikosy tsy mahazo manao an'izany. En plus tsy rambiby fa ran'olona. Tezitra tamin'i Jesosy ny olona. Na dia mpianany akaiky azy ao amin'ny Jona 4:9 vakio ohatrany amin'ny farany ihany be dia be no niembotra satria sarotra be ny révélation amin'ny fandraisana. Ozy Jesosy zaho izy no mofinaina. Ny razanareo ny hinana kanefa maty any tany anefitra. Hinana mana fa maty any tany anefitra dia Jesosy zany mofinaina izay mihinana n'ity nofoko ity ozy izy sy misotro ny rako ny velona mandrakizay ary tsy ho faty mandrakizay. Kako ry zareo. O Jesosy izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay. Tezitra ny jiosy, tezitra ny mpianatra sasany, betsaka ny verin-dalana satria tsy mazava ny resaka. Izay ny raharano Mosesy no nijoroan'i Jesosy nampianaran'ny mpianana hoe tena fihinana azy mihoatra noho izay tokony hohanina. Tsy hoe rambiby akory fa ran'olona raha diky dia hoy ny maro tamin'izany hoe mampianatra anay ho cannibale izy. Marina raha misy mahazaka an'izany. Andao andeha. Ary betsaka no nitaonany namany hiala teo amin'i Jesosy tsy nahazaka ny fampianarany. Tsy zakany olona zany. Maneho zavatra, milaza zavatra sarotra takarin'i Jesosy. Zao ny mpianatra 12 sisany teo satria vao nahitany mba fantatra mba teteny zany ny mpianatra hoe tsy ho fampianaranao fa indirectement. Mba fantatra hoe efa niembotra daholo ny olona ozy izy ripetera ny amin'ny zavatra teneninao. Fa tsy nitoizany hoe ny zavatra teneninao sy ampianarinao fa niembotra daholo reny. Dia Jesosy nyrokon ka hiemotra. Ho aiza moa izahay? Any aminao no misy ny teny fiainana. Manaraka Jésus de Nazareth. Amen. Niala ny 12 sa tsy niala? Tsy niala. Tsy niala ny 12. Nanaraka teny 12. Ho aiza tsony moa zay? Tafajanona teo ihany zareo. Ahoana no idiran'ny fandresen-dahatra amin'ny zavatra sahala amin'izany? Satria fantatray fa ny aina dia ao amin'ny raha. Fa misy zavatra tiany Jesosy ampitaina. Tsy mahazo mihinana rahan-javatra hafa ianao ka hampiditra fiainana hafa ao anatinao. Satria voaloto ny zavatra rehetra rehefa tonga mpanapaka n'izao tany izao ny devoly. Fa zao ozy Jesosy, ny rahan Jesosy raha tsy nanota, tsy nahalala ota. Nofotry Jesosy ohatra zany. Zavatra tiany tompo tenena dia zao, le tena fihinana novanao dia misy ifandraisany amin'ny zavatra hohaninao. Noho izany misy fiainanao amin'ny rahan Jesosy tiano ampitaina ny anatinao mba hanananao ny fiainany ho tonga fiainanao. Amen. Fa nahoana Jesosy no mampita tsy nangataka zavatra mifanohitra amin'ny lalan'ny Mosesy. Mifanohitra amin'ny lalan'ny Mosesy le izy satria tsy mifanohitra amin'ny lalan'ny Mosesy le izy satria Jesosy nametraka ny zavatra tokony tsy hoan'ny olona fa mampita aina ao anatin'ny olona amin'izay tsy tokony hampitana any amin'ilay resaka fiainana le izy fa tsy any amin'ny resaka hoe fihinana akory. Jesosy mahalala tsara fa ny zavatra lazainy dia tela azy izy ny amin'ny fahamarinana izay ny aina ny voromahery nanomezana fanoharana momba ny voromahery teo.
maka ny ainy biby hafa eo aminy izy. Dia hoy Jesosy, rehefa tsy misotro ny rako nareo dia tsy manana ny fiaina kokoa tahaka ilay voromahery. Marina fa tsy fihinana ny rà ary tsy ny rà rehetra no fisotro. Pozy Jesosy, hafa ny rako satria ny rako Jesosy tsisy loto, tsisy petinota, miafina ao amin'ny rako ny fiainako. Noho izany mila mihinana sy misotro ny rako, mihinana nofo sy misotro ny rako nareo mba hanana fiainana avy amiko. Ka raha tianao ny anana sy aka ny fiainan Jesosy Kristy dia mila mihinana ianao manapa-kevitra mandroso eo amin'ny latabatra miombona amin'ny tompo amin'ny nofo ny asy ny rany. Ny ariva mialohan'ny nahafatesany Jesosy dia niara-nihinana ny mofo sy misotro ny kapoaka niaraka tamin'ny mpianany. Dia hozy izy tamin'ny mofo, ity ny tenako. Dia niraisy ndray ny ranom-boaloboka, dia hozy ity ny rako. Fantan'izay ataony amin'ny fotoana io. Zavatra mahavariana koa ny dia zao Jesosy ny tsy tonga dia raha velona nasainy sotronao fa mofo no nasainy nohaninao ary raha ranom-boaloboka koa zany hoe tsy mifanohitra amin'ny hita maso ny zavatra nataon'Andriamanitra. Fa ilay endriky ny fiainana nampitaina tao anaty mofo ny tonga nofo ao anatinao, ary ny endriky ny rà nampitaina tao anaty ranom-boaloboka ny tonga ràn Jesosy nikorina ny fiainanao. Ao ve tsika? Eto amin'izay ilay izy tetony nahatratrarako an'ity révélation anankiray ity. Tena hoe tiako anokafanao masom-panahinao fa jereo fa lojika be ilay izy ao amin'ny tontolo ara-panahy ary fahamarinana tena azontsika iainana amin'ny latabatra hiatrehantsika ny fiainana androany hoe inona ilay zavatra hohaninao eo amin'ny latabatra. Zao ny fipetrany. Jesosy nahavariana. Ny alina ny alohany namadiana azy. Tena ndray ny mofo izy dia zao no lazainy Jesosy. Tia ozy izy ny tenako izay vakiana ho anareo. Amin'io mbola tsy vaky ny nofony, mbola tsy nikapohana izy fa miaraka amin'ny mpianany eo. Tia ozy izy ny tenako. Zany hoe nisy tena anankiroa zany izy. Mientsika le tenany anankiray, le nofo mandray an'le mofo. Le tena anankiray faharoa, le mofo eny an-tanany. Misy tena anankiroa zany izy. Raha tiky mizara roa izy. Ny ray izy mofo, ny ray izy nofo. Aza vaiky tsara le izy. Dia ny ray sy ny ray ny kapoaka, dia ozy izy rehefa avy eo. Tia ozy izy ny ranom-boaloboka. Tia ozy izy ny rako. Ianao mijery an'izy hoe ranom-boaloboka. Fa ny fotoana hiteneny hoe rako dia efa raha iny dikany. Fa le endriky ny ratsy ao anatin'le ranom-boaloboka. Tsy raha le ranom-boaloboka fa ranom-boaloboka ihany. Fa ny fahefan'le raha no ao anatin'ny ranom-boaloboka. Misy transfert zany invisible. Zay maneho an'ilay fahamarinana efa miatra tsy voatery ho faritana amin'ny zavatra hita maso. Zavatra tiako tafiditra anatin'izaytsika ny planin'Andriamanitra sy ny programmany eo amin'ny latabatra. Tena nandratsika aloha Andriamanitra voalohany indrindra azafatra mpamaritra ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny zavatra hitany masonao fa tsy azonao ferana eo zany izy. Ray zay. Faharoa, ny zavatra marina tao ambadika ny zavatra nataon'i Jesosy dia tsotra. Talohany namadiana azy satria efa nanaiky izy ny sotro ny kapoaka ny falototsika. Efa nafindra ny Maria Magdalena taminy ny fiainan'ny Maria sy ny mpanota rehetra eto ambonin'ny tany tamin'ny alalan'ny ositry Maria. Tsy maintsy nosora Maria Magdalena, efa lesona fatatsika izay. Tsy maintsy nosora Maria Magdalena izy vao nety maty. Zay no natonga an'i Jesosy ny laza hoe fa ahoana izy ny sakanareo tsy hiditra. Izy nanositra ny tongotro sy ny lohako, manositra ho faty izy, zany hoe za tsy mety maty raha tsy solotena mpanota amindra an'le ositry ny fahotana ato anato. Tsy manana natiora pahafatesany Jesosy noho zany tsy maintsy hosorana izy vao mety maty. Ka ny ositra tsy pozitiva foana. Tsy marety ka Andriamanitra. Ny ositra tsy voatery ho pozitiva foana. Misy ny ositra avy amin'Andriamanitra pozitif. Eo amin'ny olona mpanota, ny ovafo, vao vela heloka, azon'Andriamanitra ampiasaina satria nosoran'Andriamanitra hitondra ny natiorany. Ny ositra zany manova ny natiora. Ny ositra rehefa tonga eo amin'ny olona anankiray, olona normal no hitanao. Fa misy herin'Andriamanitra avy amin'ny fanosorana mahatonga azy andendeha anao soa sy havita izay zavatra asain'Andriamanitra mpanaovina azy nefa tsy vitan'ny olona tsotra. Ositra. Ka ny ositra manova natiora. Noho izany Jesosy rehefa tonga nofo tsy maintsy nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanasery izy nandendeha nanasitrana izay napahoriana marary sy nafaka izay napahoriana. Ao amin'ny asa 10:38. Halleluja. Fa zao tao ambadiky ny ositra Jesosy
zay nansorany Maria Magdalena azy mifanohitra tamin'ny ositra zay azony avy amin'ny ray tamina tongava nonofo satria lasa namindra ny natiorany ota zay le hoe natao ota izy tsy ny foronona ota izy satria ny famoronana azy tsy ota fa zanak'Andriamanitra izy fa natao ota izy Korintiana 4:1 natao ota izy zay tsy nalala ota natao ota atonga tsika ho fahamarinan'Andriamanitra ao aminy misy échange na fiainana ao ambadika le izy enoy amin'izay vao nosora Maria Magdalena izy dia tonga ota lasa natiorale izy Jesosy mandray fandraisany io mampanao ny fandraisany io mandray n'le mofo izy dia efa nisy transfert nataony satria Andriamanitra efa miteny hoe misy mazava dia maninona misy mazava zany hoe zay tenenin'Andriamanitra dia marina amin'ny fotoanany ka raha miteny Andriamanitra hoe tiany tenako tenatenany iny raha miteny izy hoe tiany rako dia tena rana izy fa ahoana ary zany izy tenany eo nefa ny tenany iny dia nefa izy ihany zany inana ny tenany satria avy eo le tenany iny nohaniny niaraka tamin'ny mpianany niara-ninana tamin'ny mpianany izy ary niara-ny sotro tamin'ny mpianany izy talohany nahafatesana misy zavatra tiako ho fantatro amin'izay eto amin'izay niditra le révélation toro tsara ny tanao fa mila manaraka tsara satria sarotsarotra kely izy raha vao tsy mifantoka ianao ohatra zao mipetraka le izy Jesosy rehefa natao ota dia tsy maintsy ho faty izy noho izany tsy tenantsony le anankiray fa ny transfereny tao anaty mofo avy amin'ny parole le maha izy azy feno fahatsarana teo aloha tsy marety ao an'Andriamanitra noho izany satria natao ota izy nosora Maria Magdalena mitondra ny natiorany ota solo tena mpanota eran'izao tontolo izao nanositra azy Maria ary mifandraisana tao Getsemane fa ozy izy tao miteny zay nolazainy misy kapoka invisible raha azo atao hoe sory amiko ty kapoka ty ny olona tsisy mahita iny misy kapoka fa izy nihitan'le kapoka iny le kapoka nyota confirmé tsy hita maso avy amin'ny ansorany Maria azy fa naterina eo aminy amin'izay isotro sa tsy isotro dia confirmé teo amin'ny fandraisana tao Getsemane koa ny fisotrony ny fahotatsika sy ngidiny saika nandavany ota mba hatonga azy tsy ho adinon'Andriamanitra na ho afoin'Andriamanitra toro tsara ny tanan'izay miaina noho izany confirmé amin'ny endrika anankitelo le lalana voalohany baptisé Jesosy nitondra ny fahotan'izao tontolo izao tao ny ranon'ny Jordana iny ro zanak'Andriamanitra zay mitondra ny fahotan'izao tontolo izao hitany Jaona nasitrika tao Jordana tsy mpanoty Jesosy ka tao batisa fa fahotan'izao tontolo izao nasitrika teo amin'ny toerana satria tonga izy nitondra fahotan'izao tontolo izao tsy maintsy atao batisa izy batisa faharoa nosorana izy nosorana indroa Jesosy nosorana izy ny fanasiery rehefa avy nitokana tany anefitra anao ny asan'Andriamanitra mba ho confirmé eo amin'ny nofo zay nalainy teto tany avy amin'ny olona alleluia ny fahefan'Andriamanitra amin'ny maha-Andriamanitra tonga nofo azy teo ny batisa amin'ny fanamasina zay nanaronana ny Maria ka natonga azy tao amboaka alleluia fa ny zavatra sarobidy dia zao nanaiky izy natao batisa nanaiky izy nosorana ositra voalohany ny ositra faharoa tsy maintsy hovaina le natiora vao mety maty izy satria rehefa nosorana tamin'ny fanasery izy dia tsy nanam-pahefana teo amin'ny nofo ny herin'ny ota satria lasa tsy nahalala ota izy sady tsy nitoritorona tamin'ny ota tsy nitoritorona tamin'ny ota izy satria tsy nahalala ny Josefy Maria tao amboaka Jesosy ary tsy nahalala ota izy satria nosorana tamin'ny fanahy tsy mifankahita mihitsy zany ny ota sy ny nofo dia zao nosorana izy mba ho feno atateraka ny fepetra amin'izay asa mpamonjena nandrahana azy ny ositra anankiray faharoa amin'izay tsy maintsy foanana le ositra teo aloha iny mba hidirana le ositra vaovao ary le ositra vaovao faharoa ratsy satria ny fahotantsika rehetrarehetra zay netiny nanaovana batisa azy dia tsy maintsy amafisina amin'ny ositry ny mpanota anankiray vao vela heloka tokony ho faty fa novonjeny sy olo tena mpanota rehetra anositra azy diloilo ho faty tongo Maria amin'izay nanao an'iny asa iny vao ositra Jesosy dia nidika an'izay tsy maintsy maty amin'izay Jesosy dia rehefa hitany amin'izay hoe tsy maintsy maty izy dia nanomboka amin'izay izy teo mifandraisana nanompasika tsy azo ny devoly mihitsy le planina transfereny tao mofo daholo le donné tsara rehetrarehetra dia ozy izy tia ny tenako satria efa tsy zatsony ty woho efa tsy zatsony ty efinareo ty
efa nareo ty ozy izy efa tsy zatsony ty fa za ty mofo ty Andriamanitra zany rehefa miteny hoe tia ny tenako efa tsy izy tsony io kay fa le tena izy mofo izy tamin'ny ranom-boaloboka tia ny rako efa tsy izy tsony koa zany le teo fa le rany efa ao amin'ny ranom-boaloboka dôly dia nafindra ny tany aloha dia zao tsy maintsy nihinana izy zany hoe nampidiry ny fanondroany ao anatiny le mofo sy le ranom-boaloboka niaraka tamin'ny mpianany satria tsy izy ny mila mihinana ny tenany sy misotro ny rany fa ianao tao aminy sy ny taranako ao avy zay ho avelany eloka ny mila mihinana ny nofo sy misotro ny rany enoy tsara nohaniny Jesosy ny mofo nysotony amin'izay ny ranom-boaloboka inona ny zavatra nitranga lasa donné tao aminy le izy lasa ohatrany hoe zavatra natoro tao aminy le izy natoro tao aminy satria misy fepotona esany le hery amin'izay rehefa avy eo avelona le tenany teo aloha ao mofo sy le rany teo aloha tao amin'ny kapoaka dia ahoana fipetrany pastera tsotra izy le nanay komboany iny izy le nanay kofaty izy le niteny hoe eli lama sabaktanina ahoana ny mandao ahy ianao Andriamanitra tamin'iny le hoe nilozan'Andriamanitra iny izy tsy izy iny fa ianao fa rehefa niantso izy taitra Andriamanitra ohatrany ny feony ohatrany Jakoba amin'ny feony ohatrany Isaka zany tamin'ny Isaka fanina rehefa tonga Jakoba namitaka azy ohatrany Jakoba amin'ny feony nefa ny fahatsapana ohatrany Esau zany hoe niantso Jesosy dia taitra ny ray ohatrany feon'ny zanako zany nefa rehefa jereny ohatrany fiain'ny fahotana be dia mila lamosina ihany maty Jesosy rehefa maty Jesosy Paska ho antsika dia zao ny zavatra nitranga nanomboka nijoro amin'izay le fahasoavana tao anatin'le transfert niverina amin'ny lony ny zavatra rehetra satria inofo iny le zatra niaraka tamin'ny fanahy masina hatramin'izay fa teo amin'ny azo fijaliana nilozan'ny fanan'Andriamanitra nilozan'Andriamanitra Jesosy mandra-pahafatiny ao vetsika dia inofo iny zatra niaraka tamin'ny fanahy masina iny raha iny le zatra niaraka tamin'ny fanahy masina niantso amin'izay le raha-pahamarinana taorian'ny fandraisana sy le nofo teo aloha dia ozy izy ny fanahy masina hoe zany fa miantso le trano natao hitoerako mandrakizay nidina amin'ny fanahy masina dia ozy ny Romanina 9:1-12 fa raha ny fanahy izay nanangana an Jesosy Kristy tompo tamin'ny maty io fanahy io no mitoetra ao anatinareo dia io fanahy io koa no amelona ny tenanareo mety maty mba hahafahanareo hitafy ny fiainan'Andriamanitra ao anatinareo tsy mareteaka ao an'Andriamanitra azonareo ve le fahazavana amin'izay ao anatin'ilay izy satria ny akora ny aingana avy any amin'ny Adama le mipotehana teo am-pasana enao iny fa le akora vaovao ny aingana ananganana anao tsy avy amin'ny vovoka tsony fa avy amin'ny koba sy ranom-boaloboka zany hoe le new creation na le hoe famoronana vaovao aoriny fahafatesana rehefa miverina Jesosy dia tsy miainga amin'ny akora adamika tsony iny efa levona fa le akora vaovao amin'izay eo amin'ny fandraisana ny dikan'izay ny base de données iangatsika androany eo amin'ny latabatra zavatra efa vita ese tamin'ny fotoana nananganana an Jesosy tsy mareteka ao an'Andriamanitra dia ahoana ny fisehony androany rehefa mihinana ianao zany hoe ozy Jesosy tamin'izay namadiana azy mandra-piveriny ny manao fandraisana ianao mandra-piveriny satria ny fandraisana dia anovananao dia ohatrany natoriany tao amin'i Jesosy hatramin'ny fotoana nananganany azy vetivety atelona fotsiny dia ohatr'izay koa ny atoriany ao anatinao mandra-pahatonga amin'ny fotoana iverenany ananganany ianao amin'ny fotoana iverenany ny fahafatesana no resena ka levona amin'izay zay vao levona amin'ny fahafatesana androany mbola tsy levona amin'ny fahafatesana resy fotsiny izy fa tsy levona midikany hoe resy rehefa tolomana izy dia KO fa ny KO tsy midika hoe levona fa rehefa miverina Jesosy vao levona amin'ny fahafatesana satria hovany ianao hitafiny tsy fahalovana tsy mareteka ao an'Andriamanitra
ka misy ny hery mifahatsarana matory ao anaty nofy, ao anaty nofo mety levona. Zay mahatonga n'Andriamanitra ny safidy ny vatanao ho vatana trano fanahy. Lay, vatana lay trano fanahy, tanty ny fiantson'ny Baiboly azy. Satria tsy toeranao Andriamanitra mandrakizay io vatana io. Mahatonga azy mirepare an'io, mirepare, réparation nataon'Andriamanitra. Na misy fotoana koa izy manao création kely rehefa ilaina. Reny zany le apahampanehoana ny fisehoan'ny fataterana alohany anovana. Santatry ny zavatra ho avy le izy, ny fanasitanana, ny fanafana, ny famorona tova sy ny sisa le mitrangy eto reny. Reny zavatra ataon'Andriamanitra reny le apahampanehoana. Manina Andriamanitra manao apahampanehoana satria ny antony rehefa manaiky tombony tombony fanjakana ny fisinao. Andriamanitra koa manana vision. Vision satria mahatonga azy ao anatinao dia ho amin'ny fanjakana. Ka raha manaiky ianao ny hanompo azy, ny tombo pisinao amin'ny fanjakana no mahatonga azy mikarakara anao. Mbola ilainy ny tananao dia sitraniny mba afaka mitsotra mametra tanana marary tsara. Mbola ilainy ny mombanao ray manontolo ka zay retinao anatinao dia toa ny manjavona. Alleluia. Mbola ilainy ianao. Fa amin'ny fotoana iainanao ohatry ny tsy ilain'Andriamanitra intsony, afoeziny le fotoana satria tsisy ilananao eto anota fotsiny. No zany tsy any amin'ny endriky ny fahafatesana mihitsiny no hitsarana ny olona anankiray fa maninona ny lasa sady ka zao aloha dia zay faratsiana fantatra hoe dia hitsaranao an'ilay olona. Tsisy idirany amin'ny fahalasana loso fataraiky any zany. Fa tao fotsiny izay ampifaly an'Andriamanitra sy antom-pisina ilany ianao dia omeny prolongation ianao. Dia zay mahatonga ny devoly miasa fatratra. Tiany hoe esorina ny fifantohanao tsy ho amin'Andriamanitra. Fa tiany ianao hifantoka amin'ny vola, hifantoka amin'ny arena, hifantoka amin'ny fitaovana, hifantoka amin'ny zavatra be dia be. Zay tsy voatery esoanao akory. Esory amin'izao tontolo izao ny fifantohanao. Banjina an'i Jesosy. Efa nataony le transfert mandram-piveriny. Ary ny zavatra azo antoka dia zao, le tena nofony sy le tena rany ny hosotronao amin'izao andro Pasika izao. Tsy marety eka hoan'Andriamanitra. Alleluia. Asika ve le zavatra tian'Andriamanitra ho lazainy e? Iny amin'izay Jesosy ho verina avy nitsangana. Dia ozy izy Tomasy, za tena tsy mino an'izany raha tsy hitako ny tanany sy ny lany voany. Dia nahavariana tsy mifafany Jesosy le pirofo. Fa raha ohatra zany ka tsisy pirofo teo amin'ny tanany sy teo amin'ny lany voany, dia mitsotra aminareo fa azony devolina hodikodina ny resaka. Ny marika tsy azony devoly angalarina mandrakizay dia ny eo amin'ny tanany Jesosy sy teo amin'ny lany voany. Halleluia. Ny antony satria Adama voalohany nisotomina avy eo amin'ny kôty ny Eva teo amin'ny lany voany, teo amin'ny kôty ny sotomina. Ary tamin'izay sondritory izy dia naka nofo solony Andriamanitra nakambana tamin'ile tolatezana dia tonga Eva. Ary rehefa tonga Eva miprezentena tamin'ny Adama, dia Adama nanome ny anarany hoe Eva. Ary le anarana hoe Eva dia antsoina hoe vehivavy. Dia avy eo izy tolana avy amin'ny tolako ity, nofo avy amin'ny nofoko ity, ity no atao hoe vehivavy. Zany hoe tonga dia naminany Adama hoe avy amiko andry. Zareo fipetraka le izy. Fa zavatra nitranga dia zao, Adama faharoa teo amin'ny hazo fijaliana. Efa tsy nahatsiaro tena koa no nitsondronona ny lany voany dia mivoaka ny rà sy rano. Izay maneho ny endriky ny fiangonana, ny diovin'Andriamanitra. Mandrak'androany tsika fiangonana natsangana taoriny nandefonana azy teo amin'ny lany voany. Fa mbola tsy tonga ny fotoana hiprezentenanao hoe nofo avy amin'ny nofoko ity, raha tsy efa miveriny Jesosy hovany ianao hitafiny tsy fahalovana voafantany hoe nofoko ianao. Halleluia. Eny le izy mahafinaritra be le izy. Zay no mahatonga ny fiangonana amboarina sy mandroso ho amin'ny lalan'ny fahataterahana. Satria hovana aka ny endriny amin'ny fotoana isehoany. Toy Jaona voalohany, raha iseho izy dia ho tahaka azy sika. Halleluia. Dia hoana mipetrany, raha vao misotro ny rano ianao dia tsy maintsy hanaraka ny toetrany. Impossible ny olona manana ny rano Jesosy tsy hanana ny karakterany. Ohatran'ilay voromahery e. Raha ranombo hosotronao dia toetry nombo ny eo anatinao.
Rahana kisoa. Zay mahatonga antsika tsy mihinan-kinana boudin. Boudin rouge. Palais fotsy ohatrany any amin'ny resaka tripy sy ny karazana anaovan'ny raha tsy diso. Tsy resaka lakoziny tsika andro amin'ny fa androso amin'ny latabatra tsika. Amen. Zavatra mahafinaritra dia zao. Rehefa mihinana sy miombona amin'ny tompo matetika amin'izay ianao. Dia zay nahatonga azy ny teny omaly hoe rehefa mpihinana nareo dia misikina dia novo ny kapa raiso ny tena. Amin'ny fomba ahoana moa zany misikina dia ianao ve misikina dia hipetraka? Noho izany vara mitsangana. Zany mahatonga anao rehefa mandray fanasany tompo tsy eo ampipetrana fa eo ampitsangana satria vonona anomana nouveau départ miaraka amin'Andriamanitra. Halleluja! 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 Ozy izy tompo miaingy. Dikan'izay afoizy daholo ny zavatra rehetra. Afoizy Egypte. Matoy ianao nasaina hinana eto, tsy natao hipetraka ao anaty fahotana ntsony amin'izay. Tsy natao hovariana ao anaty fahadalana ntsony amin'izay. Reo lasa tsy mety rehetra fa fao daholo. Ny mampety anao tsy aiza fao amin'i Jesosy rery. Noho izany amin'ny fotoana hinanana afoizy ny toka ario ny paraky adinoy ny sigara atao baibay ny fitsangajangana reo endriky ny falotona lasa rehetrarehetra tsy ainanao tsony satria raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha. Halleluja! Lasa olona miainga satria zao amin'ny fotoana hinanana tonga dia fantatra hoe misy zavatra haingana takian'Andriamanitra tsy maintsy miainga, tsy maintsy miainga, tsy mahazo manao tara, tsy mahazo manao tara satria marana ta verena Jesosy tompo. Halleluja. Izay andro izay no andrasako iverina ny mpamonjiko ho hitako anatrika ny tasandriny no atsampiny ary hoe ny an'izay toerany hatramizay de sombitsombiny nafana sitranany nafanafana na lafiny rehetrarehetra sombiny ny no fantatro aminy izay ambarany ahy ny zava-mia finifanay onina eo anilanya ny fanantenako tsy olevona sady mitsangantsika Jesosy koine tsy amitaka sanatrie indro efakay dimy andro izay amonjenay avy Jesosy avy tompo maranata. Alleluia. Enoy enao manam-panantenana Kristy ao anatinareo fanantenana ny amin'ny voninahitra ndetsa Jesosy tonga izay manantona anao fantatra ny asaribedy ny fitiavanao Jesosy enao le sady mpisorona be enao koa nysorona teo amin'ny latabatra fanina ny devoly satria tsy azony mihitsy hoe Andriamanitra ny nanaiky ho tonga mofo sy ho tonga ranom-boaloboka. Jesosy mampianatra anay ianao fa tsisy voary afaka ny anahaka anao raha tsy mahatakatra ny alalany fahendrenao. Matsiaro zay Jesosy androany fa ny fanetretena tena tsisy manana mihitsy, tena tsisy manana mihitsy. Zay ny mahatompo sy ambony indranao. Signana fahamboniana ny fanetretena ary signana fahambaniana ny fanamboniantena.
Satana ny etretra impossible aminao ny etry satria avo loatra ny seza fiandriananao ndre dia tia ianao nanaiky toy ny zaza tonga teo amin'ny vovoka raha namorona ny olona ny osombovoka nisy fotoana mba nanandrana nanao adaladala nidina teo amin'ny vovoka dia mba nitsoka n'ilay vovoka fa bovoka ilay vovoka tonga dia kofinahako ohatr'izao zany Andriamanitra tamin'ny fotoanany nefa nafeny vovoka aza ny tavanao ny fiainanao mipita ny zava-dehibe aminao tompo fanetretena ndre tianao dia mila mipetera dia mba miteny mipetera eo anaty lakana nefa mahavita mandeha ny amboniny rano petera sitomokely aloha satria niroboka tao anaty rano rehefa hidiny ianao hamonjy anay dia niroboka teo amin'ny toeranay ohatrany tsy mahay nininy reny satria te hamonjy olona anankiray ndre ny fanetretenanao mahavoafehy fahefana tsy ezaka aneo ny zavatra vitanao ny zavatra hainao fa nanjon'ny olona nidina teo amin'ny toerany nanangana azy mamy sotra Jesosy sotra Jesosy tamin'ny fotoana iantsonao amin'ny Petera any andaty tafiotra ianao matahotra ny mpianatra fa matotoy ianao satria tsy takatry ny sainy le présence atao anaty tafiotra tia mpianatra anay ianao fa raha sendra misy tafiotra tsy lavitra fa ao aza everina fa matoto fa tonga hanampy ianao ary amin'ny fotoana etsoko anao raha zany miantso anao tsy tonga iroboka miaraka aminao fa hanaisitra anao amin'ny toerana misy ianao mba hahafahanao manatanteraka zay zavatra vitako nandeha teny ambony rano Petera zany ianao zany zay ny maizy ianao alela fanetretena mampianaranay Jesosy hanana fo manetry tena foana anisany andro na isan'andro halala ny asarobidi ny fitiavanao anay tianao Jesosy tianao ny fiainana tsy terena izy tianao ny fiainana ho tonga ao anatinao akipeo masonao nitenena amin'ny androany maraina alohany nanako ny nofinao Jesosy te hiombona tanteraka aminao isikina zay tokony ho sikiniko ikiraro ny favonam-panahy amin'ny filazantsara androso hitondra tena ho amin'ny tenin'Andriamanitra ifikitra sy antehitra ny fahamarinanao tanteraka hovainy amiko Andriamanitra raha misy zavatra mbola hitanao tsy mampahazo ainanao alohan'ny fotoana hinanako androany dia ataoko vonona ao anatin'ny segondra hinanako ny timofitiny foko anaiky ny fitarianao aoka ny ota mahazatra rehetra hiasotra aoka amin'ny fahazaran-dratsy ho levina aoka ny tenin'Andriamanitra anapaka ao anatin'ny sanay avy aoka ny fonay iombona tanteraka aminao androany pasika ho anay androany sotra Jesosy ho Jesosy tompo tamin'ny alina zay namadiana azy tia mitenako zay vakina ho anareo zao natao voafahatserovana sorazy sotra tompo ny amin'ny nofotrao zay tena fihinana fantatrao ny olona fa tsy mahazo mihinan-kena dia zay na tonga n'le mofo tsy mivadika nofo hita maso satria le Andriamanitra nametraka tamin'ny Mosesy ihany hoe tsy azo hohanina ny hena sy ny rà tsy azo sotroina mbola mijory atao nivinay androany fananino ny nametraka azo mofo nidina fitany an-danitra mba ho hanina hitondra ny fiainanao ao anatinay misaotra fa mahatoky sy marina ianao ary mbola mijoro amin'ny fahamarinana zay fanambaranao hatramin'izay tahaka izany koa ny ranom-boaloboka hozy ianao tia ny rano fanekena vaovao famelana ny fahotanareo mivela heloko izay mahasoa ny fananay ny ranao satria tamin'ny ranao latsaka nandraisanay famelan-keloka Jesosy ary nandraisanay fanekena vaovao koa hozy ianao hoe novinanareo mihinana mofo sy misotro amin'ny ranom-boaloboka dia manambara ny nahafatesako ianareo mandra-piavako sotra Jesosy
ny dera ry zanakiny anao ny fandresena ry mpanjakana ny fasanany voa no ny herinao ny anaranao tsy toa tsy voatanatanao ny tere anao ny dera ry zanakiny anao ny fandresena ry mpanjakanay yanao nandresy io reny fasana ny fanjakany otako ny fanjakany otako lasana kolasana ny herin'ny satana ny herin'ny satana vato ny kodia vato ny kodia ny anaranao nandresy ny anaranao nandresy ary tradodory anao ny dera anao ny dera ry zanakiny ray anao ny fandresena ry mpanjakana tosikiravo eravoao Jesosy ny santatra izy no santatra izaoko ifoa mba ho sambatra fandreseny Jesosy ny fandreseny Jeso lovako toko ianarany tsy toa anarany tsy toa ananganaiko eo samy mifaly amin'ny tombokole anao ny dera ry zanakiny ray anao ny fandresena ry mpanjakana anao ny dera anao ny dera ry zanakiny ray anao rery manak'izay Jesosy anao ny fandresena ry mpanjakana Hallelujah. Mahazo toerana vetivety azitsika. Alléluia. Eo am-panatazana mifanatitra ihany filazana raha riva ao amin'ny hvkl-mission events misy fotoana direct avy any Paris ho andreo mpiara-manompontsika. Rapitso misy direct ihany koa amin'ny hvkl-mission events rapitso maraina manomboka amin'ny 7 iarahantsika mankalaza ny nitsanganan Jesosy tamin'ny maty manomboka amin'ny 7 maraina. Alléluia. Latsinainy maraina tsisy sekoly fa fotoana manokana fitsangatsanganana ho atsika. Alléluia. Daolo tiaka mafana Jesosy tsy hoe satria tsisy sekoly fa mba miaraka tsika. Amen. Mikasika an'izay misy fandaminana hoe ny olona tsirairay avy izay andeha dia mila maka tapakila etsy ivelany rehefa mirava
ataontsika mpilaminana tanteraka izany. Makatapakila ray isan'olona dia izay hitondra fiara dia makatapakila ray ho an'ny fiara ray. Raha 5 nareo no ao tokantrano ka mitondra fiara 5 dia tapakila 5 zany no an'le isaky ny fiara tsirairay avy zany ohatra moa zay. Eny tompoko sekolontsika talata larobia lakammisy talata larobia misy foana dia amin'ny zoma hariva amin'ny 5 eto ny fotoanantsika amin'ny 4 eto ny fotoanantsika sabotsy maraina amin'ny 7 maraina dia miverina aty antsika manao fandraisana. Aza tonoina fa misy mazava ny Tomasina ny zoma ary misy croisade any Ambodibonara amin'ny alahady sy alatsinainy amin'ny heriny. Alleluia. Ataovy azo antoka fa mitondra ambavaka ny asa ianao matsiaro ambavaka ny asa fanompoana rehetra. Ireo fotoana rehetra ireo raha sitrapon'i Jesosy dia mandeha direct ao amin'ny hvkl-mission events ihany. Alleluia. Zay angamba ny filazana fa ya metsika amin'ny pasteur Jao zany mbola tsy tonga eny tompoko. Ya rapitso samy amin'ny latsinainy le fitsangatsanganana iraisantsika dia ny fandaminana moa zany dia le samy makatapakilatsy dia samy mitondra ny sakafo zay sahaza ho anao sy ny namanao. Amen. Ianao aloha zany efa hoentinao fa mba samy mieritreritra ny hafitsika tsaratsara kokoa ny fampizara noho ny mihinana ny eny tena. Amen. Alleluia. Andaontsika hitsangana saiko ampanajana ianao hitsangana dia alefaso ainjira ty aloha ny tananao andaontsika hivavaka ho an'ny fanatitra sy ny ampahafolo-karena. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay noho ny amin'ny fahafahana nomenao anay. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa avy aminao ihany reny nanombinanay nanomezana ho anao. Jesosy tahio hitondra fanan'olona maro ho voatahiry mandra-piverinao eny amin'ny raha an-lanitra. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Filazana farany azadiny fa manomakomana ny fanamboarana centre hvkl isika misy compte bancaire afaka raisinao atao amin'ny technicien nato na manantona ny pasteur sandratra ianao raha ohatra ka mila an'izay dia omenanao le compte bancaire. Raha tsy zany afaka ataonao anaty valopy dia soratanao hoe centre construction centre hvkl dia arotsaka ao anaty box. Misaotra indrindra toko tain'i Jesosy daholo. Anaroatra ny fotoana toy izao tsika ary manasa ny ray aman-dreny pasteur amin'ny vady mba androso vetivety amin'ny endrika vaovao moa sy ho pasteur tamin'ny kaviana tsotro izao mihitsy izy toriteny teo mafana ya manasantsika rehetra hitsangana ohatran'izay mitendry angambany tsangana ny ankizy mianatra manaraka direktiva daholo. Ny antony fitsanganana moa dia fanajana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra voalohany indrindra ary ny fijoroana ihany koa mahatateraka ny tenin'i Jesosy hoe raha misy ozy izy mandray olona marina na mandray mpaminany na mandray mpanompon'Andriamanitra na izy olona io dia andray ny valim-pitihany sahaza sy tandrify izay le olona manome le haja tandrify. Iarahantsika mahalala fa rehefa fety toy izao teo anivon'ny asa fanompoantsika dia manararoatra ny fotoana hiselebrentsika ny fiarahantsika amin'i Jesosy isika amin'ny alalan'ny fiarahabantsika ny ray aman-dreny mpitandrina mivady. Firy aloha mifaly fa miarahaba azy mivady tsika menakavy kely reny tanan'ireny ankizy tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy hisesisesy mantsy ny fiarabana to ato ho avy ny Pentecoste, ny fête de mama, ny fête de papa, ny anniversaire ny asa fanompoana dia fifaliana foana satria reny fotoana rehetra reny dia fotoana nomeny Jesosy ahafahantsika amin'ny faneho fitiavana. Ary ho avy ny fotoana anambena reo aferitaovy amena mafy tsara tsy manana nareo zao efa mampiaiky le zao fa rehefa tonga izay fotoana izay dia mbola mahatsiaro anareo foana izay
tena maro sérieux ne zany ane ny anton'le fanomezana sy ny tsodrano a dia ny fahatsapana hoe miaraka amin'ny célébrer ny pasika miaraka tsika taona 2022 napetraky ny tompo eo amin'ny fiainam-panomponina nareo mivady a napetraky ny tompo eo amin'ny fiainana tsiraray avy anko dia mahatsapy zay hoe ota béni satria mampiteny anareo Andriamanitra amin'ny fampahirezana amin'ny fanitsiana amin'ny fananganana amin'ny famelombelomana amin'ny fanoroana lalana ary mahatsiaro tokoa hoe ny asa fanompona anankiray tsy maintsy misy mpitarika fianakaviana anankiray tsy maintsy misy dada orinasa anankiray tsy maintsy misy bosy tafika anankiray tsy maintsy misy jeneraly ekipa nafoty anankiray tsy maintsy misy kapiteny ary ny fiaraha-misakafo tsy maintsy misy cuisinier dikan'izay a faly zay ny amin'ny fisianareo zany no anton'izao fotoana izao hoe manararoatra ny fisiany izao célébration Pâques zao dia miarabanareo zay a ho tratron'ireo pasika mitsingeringerina arak'izay mbola fe-potoana omeny Jesosy na dia efa fohy azy zany mirary sy maniry ary mitsodrano ny fahatanterahany teny rehetra izay efa nomeny Jesosy ho anareo manokana sy ny asa fanompona ny taranaka-reo faramandimby amin'ny anaran'i Jesosy a mirary fahasalamana hery sy tanjaka fahendrena bogosité manjasité famelombelomana fahatanjahana fahendrena fahasoavan'Andriamanitra feno a dia mahatsiaro anareo zay mino fa misy témoignage personnel mampifamatotra atsika tsiraray avy a amin'ny Jesosy a marin'izay fa amin'ny mety hoe histoire na témoignage na nitondran'Andriamanitra atsika tato amin'ity asa fanompona ity tsy manindraindra asa fanompona raha miteny an'izany fa mamerina amin'ny loniny fotsiny hoe misy dika matoa ianao nampifanenana tamin'ity asa fanompona ity a dia manana fahendrena dia mitombo tsara ao anatin'ny fiarahana amin'i Jesosy dia faly zay tompoko tainy Jesosy indrindra izy ty efa nanao dolo ve ho an'izay mbola tsy nanao dia afaka manangatana dia alaina vetivety a satria afalipo le izy tsy niterena niterena le izy fa tena faly hoe hoaizany zavatra hitahian'Andriamanitra anay satria misy nareo tena ngeza be zany dia anatin'izao Pâques zao dia hiariteny zay hoe joyeuse Pâques isa roatelo a joyeuse Pâques dada sy mama 2022 tiana be nareo tsy aditra tsony zay fa mafo an' Jesosy manao amainina tsara amin'izay a dika leo tsy aditra tsony tsy hoe sanatria hoe inona ditra fa le manao adaladala le tena efa akaiky Jesosy reto a dia araroantsika izay fotoana izay a mankasitraka tompo a dia asiantsika tehaka mafy be ho an' Jesosy a miaraka amin'ny orakoraka be ho fifaliantsika ny afafahantsika mbola miarabany ray aman-drentsika androany tainy Jesosy tompoko misaotra betsaka anareo zay ny amin'ny fitiavana fahatserovana na ny marina misy zoky eto ray aman-dreny a tena hoe tokony ho arabaina eto amin'ny toeranay fa mametraka nareo ny lanjan'ny ara-panao ambony dia na mbola maintsy voly kely ary zay sy mbola tena hoe tanora sy zaza dia manitry teninareo manome voninahitra n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fisianay dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy mba tsy marina ka nadiny ny asa tsara rehetra ary izy koa ny teny ozy izy hoe zay manitry teny anao sandratra ny valipiti mahatokany avy amin'ilay avo sy lehibe ary mahery indrindra zay manapaka an'izao iraka izao Jesosy avy amin'ny Nazareta ilay ankalazaintsika androany miaraka ny Paska
izy amaly sy amanginy ankoninareo tsiray avy sy ny fianakaviany dia manoroka masina ihany koa ny ray aman-drenindritra sy miarabanareo rehetra zay amin'ny fonay manontolo zavatra azonay atao retory mahafinaritra be raha mbola misy ny prizy tsy maintsy mirehitra ny jiro andohalika ao anareo mandrakariva ho tahin'Andriamanitra daholo tsika mandrakariva aninjitra ny tanantsika hivavaka angataka hatranony zay rehetra fahafenona toy ny fonao ho an'izy mivady ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mivavaka izay anaty fiombonam-pondra amin'ity maraina célébration ny Pasque anatin'ny communion sy ny sainte seine isaorana isy ankasitrahananao ny amin'ny pasteur Rodolphe Mivady natsanganao ho ray aman-dreniny asa fanompona ho ray aman-dreniny iraka ho ray aman-dreniny zao fiainana nomenao zao indray aseho amin'ny fiazakazahana sy ny fiarahana miazakazaka da izy ireo tompo momba azy hatrany aseho io ny voninahitra ao akorakitra sy ofenony fahasoavanao izy ny fiarovanao sy ny fahasarpiarinao dia ho azo tsapaitanana ary indrindra ny fanotronanao dia mbola ho vavolombelona sy ho fampahirezana ho an'ny rehetra ny fisehoanao eo amin'ny fiainana indrindra tompo mitenena hatrany fa tena milanao miteny zay amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Tiaka mafitsika ho an' Jesosy mangataka ny Lioanjoda. Alléluia. Ho an'izay rehetra faly aoka iorakoraka mafy ho an' Jesosy ndao tsika hiaraka hideran'i Jesosy amin'ny fifaliana tanteraka no nanondratantsika ny anaran'i Jesosy satria izy ilay maty nefa velona indray naresy ny hery fahafatesana. Alléluia. Hitanantsika ho an' Jesosy. Assura cura come a Jesús. Aleluia.
irery ihany no mendriko de raina raha mbola eto tany mianarany hira 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 Rambula eto tany mianarany hira 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 hira
Anam nyabidi
Sami miambina, miambina, 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 Sami miambina. Feno pizzas fenwe, feno pizzas fenwe, funa pizzas fune, funa pizzas fune. Você foi na direita, ande sati ande, ande sati ande, breita to breita, breita to breita. Ande sati ande. Ande sati ande, breita to breita, breita to breita. Social. Hallelujah. Iza ny tsenan'i Jesosy. Ndao tsika ity tanana mafy eo an'ny Tompo. Hallelujah. Avofany amin'ny lanitra ny tananao dia ndao tsika hisaotra ny Tompo amin'ny fotsika manontolo. Makasitraka Jesosy. Saotra ny menao fotoana fananderanao. Nandihy teo anatrehanao, niravoravo teo anatrehanao. Faneom-panetretena ny fandihizana satria nampanjaka ary David dia nanipany ny akanjony izy teo mason'ny olona azy nesorony tsy teny aminy le voninahitra natafy azy ohatrany hoe mahavarina ny mahita polisy mbola manao any asany eny Analakely nefa natsipony ny akanjony rehefa nandeha ny fiderana tsy hitatramiko gradiny ohatr'izany ny zavatra nitranga androany Andriamanitra tena naneriteny zay nataony tsinitsinina ny momba anay manoloana ny fiandriananao satria mpanompo kely ihany ny mandihy ao anatrehan'ny mpanjakany zay Andriamanitra androany maraina tena mifona manontolo ny nandratanay anao sy nomezanay voninahitra anao misaotra amin'ny zavatra rehetra misaotra amin'ny famonjena misaotra amin'ny fitiavana misaotra amin'ny kasika misaotra amin'ireo karazana vavolombelona maro zay ataonao misaotra amin'ny fitsidianao ny fiainanay misaotra amin'ny fikasianao ny fonay ny fanovanao anay ny fanekenay Andriamanitra tsy vokatry ny safidinay tena hoe zay matanjaka be ara-tsafidy matoa afaka tamin'ireny lalina rehetrarehetra ireny fiainao ny nanafaka anay tao anatin'ireny satria miasa ny fanahinao raiso ny voninahitra mandrakizay Andriamanitra mendrika ianao ny fiderana hoanao ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Hitanareo any Jehova ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehova ka mindra fo aminareo. Ananatra ny tavany aminareo ny Jehova ka menareo fiadanana. Teny amiko Andriamanitra fa misy olona eto amin'ny herinandro avy io le zavatra nampitipitipy be anao fa tsy vita tsony ho tanteran'Andriamanitra le izy tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Nazareta fa ny fiasan'ny nofotry ny tompo sy ny rany ao anatsika androany dia andevina andreo pozona rehetra namboleny fahavalo andringana anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mandren'Andriamanitra ny teny hoe ny fandraisana androany
dia nataon'Andriamanitra ihany koa ho an'ny olona anisany anankiray tena matanjaka be mihitsy ny fiasan'Andriamanitra amin'ny fanotorany tao anatin'ny fandraisana androany ho an'ny olona manana cellule cancéreuse any anatin'ny vatany. raisy ny fanasitranana an'izany ho levona tanteraka. Ozy fotsiny tompo hoe esory ao anatin'ny sainao, esory ao anatin'ny sainao fieritreretana hoe isy resute na isy zavatra ohatrany hoe manana zany ianao, hoe zavatra tsy mety hitrangy eo amin'ny fiainanao, akino aminy fotsiny dia manana antoka fa androany arivo efa nanafaka anao izy. Itasy iambina ary joro sy tahiry ny fiainam-piankonanao Andriamanitra. Ambarako amin'ny anaran'i Jesosy fa ny zavatra rehetra izay ny tanin'Andriamanitra androany ho an'ny tsara avy izay tonga eto dia vitsoran'izany ho tonga eny aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mandihana fa efa niainanao izy, efa namaly ianao izy, efa natateraka ny momba anao izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Alléluia. Zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra no mateo zao, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mateo zao anareo. Amen. Teneniny eo akaikinao hoe hitahana anao manokan'Andriamanitra hoe hijery momba anao rehetra izy hoe aza manao hoe fefeoatana ny zavatra rehetra. Haleluya. Fiadanana ho anao hoe